Fahameravatsika tsirairavindray tsy ty alarobia maraina fa 7 volana marsa ity manona fahasoavan'ny tompo aminao izay manaraka tsy tapaka ny fandraisana ny ten'Andriamanitra eto. Aloha andiratsika namofonainana io dia hivavaka ry tompoandriamanitra eo mbola afaly ny fonay miantso ny anaranao amin'ity maraina ity, misaotra anao manokana izahay satria avy aminao ny aina izay ananana ankehitriny, misaotra ihany koa izay mitaona anay mba tsy ho varinana amin'izao fiainana izao fa ny anokananay fotoana ifandray aminao fa n'ity maraina ity dia mangataka aminao mba navaozanao ny hatrany ary ankahirezinao ny kivy rehetra. Tonoana sy angatany aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofonenantsika androany dia manao hoe manan-danja sy mety mitombo ny talenta madinika. Nalaina mpitoriteny toko 12:1-10 manao hoe ny tenin'ny enjy dia toy ny fanindrona omby sy toy ny omby voatsatoka ry mpanangona omen'ny mpiandry iray izy. Amen. Aoka ny lehilahy sy ny vehivavy mpandraraha hanao ny asana amin'ny fomba izay manome voninahitra ny tompony amin'ny fahatokian'izy ireo. Aoka izy ireo hitondra ny fivavahany eo amin'izay rehetra ataony ary ampiseho ny toe-tsain'i Kristy. Aoka ny mpahamilina olona mazoto sy mahatoky izay maneho an'ilay ny asa mafy raha nanao an'ireo adidy tsotra teo amin'ny fiainana andavanandro tao an-tanànan-Jodia. Aoka izay rehetra mitondra ny anaran'i Kristy hiasa tahaka an'izany mba hitan'ny hafa ny asa tsara ataon'izy ireo ka nomezany voninahitra ny mpamorona sy ny mpanafitra azy. Hoy ny Kolosiana 4 manao hoe ary n'inon'inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo. Aoka ho hay-tsainao mandraka riva ny ampiorina amin'ny fanjakan'i Kristy ary aoka ny ezaka rehetra ataonao mba hifantoka amin'izany tanjona izany. Ireo izay nahazo fitahiana tamin'ny alalan'ny talenta ambony kokoa dia tsy tokony hanao tsinotsinona ny tombam-bidin'ny fanompoana ataon'ireo nomena talenta latsa-datsaka kokoa. Avy amin'Andriamanitra ny talenta mandinika indrindra nakinina tamin'ny olona anankiray, ny fikasana lalina, ny ezaka feno fandavan-tena dia hitan'ilay Andriamanitra ny lanitra ary ekeny sy ankasitrahany. Mitandrema fandrao manao tsinotsinona na dia ny iray aza amin'ireny madinika ireny ianareo hoy ny ten'Andriamanitra. Andriamanitra rera no mahay manombana ny lanjan'ny fanompoana ataon'izy ireny. Izy irery no mahita ny hery miasa mangina, mahatakadavitra ireo izay miasa ho voninahitra ny mpanao azy. Tokony hampiasany fotoana hafanararoatra omena antsika ho amin'ny tsara indrindra isika ary hazotan'olotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra. Aoka isika tsy hanamavy ny andron'ny zava-madinika fa hanararoatra ny fotoana sy ny talenta madinika amin'ny alalan'ny fitandremana fantatra sy ny faharetana. Ampiasaintsika manko ireny fotoana eny sy ny talenta madinika ireny ho fambandosoana ny fiainam-panahintsika ary koa mba handrisika antsika hanao fanompoana tsara sy mahomby kokoa. Amen. Ry tompo tia anay tsara indrindra, mba raisoranay hatrany ianao izay mandrisika anay tsy hanao mbanon-javatra ireo izay rehetra avy aminao. Taomy ihany koa izahay mba atoky fa rehetra avy aminao dia mahasoa anay ihany koa ary irenay fantatra ianao mba ampivoatra ny toe-panahinay ho amin'ny irianao amin'ny fiainanay. Miasa amin'ny ivon'ny tokantrano tsirairay avy, miasa amin'ny ivon'ny mpanomponao tsirairay avy. Anaran'i Jesosy. Amen.